fianam-pirenena mila manova olona sy rafitra isika hoy Dirlin avy ao amin'ny antoko fiombonana. Fifidianana ben'ny tanàna candidat 475 avy amin'ireo lista 920 no nekeny seni. Fahasalaman'ny saina mpitsabo saina na psikatra 420 no misahana malagasy 20 tapitrisy. Manatitra ny araba tonga kilasy tonga vavy tonga soa ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ary manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny fifidianana avy hatrany. Mitaky fifidianana manaraka ny fenitra demokratika ny firaisan-kina mba ho fifidianana andraisan'ny rehetra anjara ka hitondra fitoniana sy fandriampahalemana maritra eto amin'ny firenena. Niona tamin'ny seni ireo antoko politika dimy mandrafitra ny firaisan-kina io arivo io nandiniana sy nanazavana amin'ny antsipiriany ireo pitsopitsony rehetra hiatriana sy andavorariana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsain'ny tanàna. Tsy fahavalon'ny seni ny fanoherana sy ny firaisan-kina fa manampy azy ireo azy anatrarana ny tanjony isy ny fifidianana madio sy mangarara. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiriny. Mandray anjara feno amin'ny fifidianana ny firaisan-kina ary manao ny fomba rehetra amin'ny ara-dalàna azona fandreseny. Fifidianana manaraka ny fenitra demokratika no tanjona ka antony sy ny fionana teo amin'ny firaisan-kina sy ny seni androany. Teboka telo lehibe azona manatratra ny tanjona no voaresaka nandritra izany. Zay ato amin'ny firaisan-kina dia voniny andray anjara amin'ny fifidianana izay atao amin'ny resaka communal io tena no araka izay azo atao zay ary manantena ny azo fandresena satria zay amin'ny mpanohitra zao nefany seni manana andraikitra lehibe na araka ny fahefana izay nomena azy dia anjaran'ny seni zany no miena sy manaiky ny zavatra tokony hitanay fa marina zay na tonga nay nazava samy nandraiky tenena dolo zay ary tena nazava tsara ny fanazavany rehetrarehetra zay na somary lavalava azy. Faro eo amin'le fiarah-miasa raha mangataka ny seni zay hoe mba isin'ilay fampiresahana matetika eto zao zay koa tsy hafihafa mety zavatra tsy mandeha manaiky izy satria misy andreo le olona ovaina nefa tokony tsy olo ovaina ny solona vao zao na koa tsy manaraka an'izay fomba fiasa na koa ny seni tsy manome antsara amin'ireo asa aman'izay raha tsamany raiky any amin'ny misy azy aby dia tsy manome baiko izy fa ny tiany izy manaiky fa ny any tsy manaiky dia zay na tonga na ilaza hoe aleo re tena mba amenareo baiko misy ny any tenenareo mihitsy hoe zay dia manome fahalalahana mazava malalaka andreo le solotenan'ny candidat mpanohitra toy ny amin'ny délégué zany reo solotenanay anivon'ny sedy sy ny anivon'ny commune dia rehefa aveo koa mba azahoana malalaka tsara lay fampitana PV zay ho atao satria tamin'ilay farany toy zany tsy menimenina mihitsy hoe tsy avelandrareo akan'ilay PV na tsy avelany hanao n'le fampitana nazavaina tamin'ny teo. Nametraka ny aiai ny firaisan-kina manoloana ny fanokafana ny lisym-pifidianana. Anisan'ireo nandratra tery ny firaisan-kina ary nangatana izy ireo fanazavana zany nandritra ity fionana ity. Ny aiai moa tsy havanana hitsongotsongona ny maty mba tsy andevenana ny velona. Anisan'ny zava-dehibe anankiray nahatongavanay ity le fisokafan'ny lista fisokafan'ny lista amin'ny resaka ordonnance io. Zay indrindra no antony anankiray satria tsy maintsy ny assuré tsara izay avy aty amin'ny fanokera fa tsy azo atao mihitsy no mifidy amin'ny alalan'ny taratasy ordonnance fa ny olona ao anatin'ny lista zany nampidira tao anaty lista amin'ny alalan'ny ordonnance io zay no mifidy. Dia zay koa nahatongavanay ty hoe oviana tapitra io dia nambaran'zareo fa 30 novembre zao no ataperan'izay zavatra zay fa satria lasa manokatra fenêtre na varavarana hangalaran'ny hafa raha ohatra ka ordonnance no entina fidy. Dia le lista koa mila mazava tsara hoe le lista teo tsy azo ovaina intsony le lista teo zany fa ny lista manampy azy ny anaran'olona ao anatin'ny lista hanampy azy no mipetraka satria raha vao miovy iny tahaka ny hoe ny olona tao anatin'ny lista tamin'ny élection présidentielle
hafa tamin'ny solovababoaka hoe hafa zay dôly a zavatra natongavana ty raha conclusion zany manampy ane seni handray anjaikitra sy hanaraka an'le lalàna velona eto amin'ny firenena sy mba tsy hampisy kolokoly a ny ao amin'ny vovonan'ny firaisan-kina na ny mpamatra. Misy ny lamina tokony hapetraka manoloana io fanapakevitry ny seny io raha ny fanamafisana. Initiative individuelle mangataka ordonnance fa sisy hoe tonga olo mofidy anankiray na fitondra fahazaka anankiray de angonony daholo ny dossier rehetrarehetra de izy hitondrana zany amin'ny tribunal esy fantatra osoniny na inonao na inona agnatin'io fa hoe initiative individuelle satria mitenan'izany zay sy efa misy manomboka hitahitanay manao an'izay tondra lista be deaibe agnaran'olo be deaibe ny sasany de tonga de mampanao agny izy andeha zay raha ohatra candidat-pasakagny mitondra anazy fa raha zahay gnanao an'izay de sur fa sy maintsy misy agnana sy maintsy misy refusé zay zany zavatra tena lehibe koa. Manampy ny seny ny firaisan-kina fa tsy fahavalo akory ny sina fifidianana madio sy mangarara no tanjona ho tombontsoany rehetra tsy tokony nisy ny faniliana fa tokony hitovy avokoa ny fitondrana ireo candidat rehetra. Tsy fahavalo ny avy aty amin'ny fanoherana, tsy fahavalo ny avy aty amin'ny firaisan-kina fa ny mifanohatra amin'izay dia hoe mitady ny fomba hifanampiana satria firenena iarahana manana izy ity. Ny ayatsy havanana hoy présidencité teo satria ny ayainay zany dia hoe sao de sanatria fomba anankiray ahafahan'ny candidat ny fitondrana zay ayatsy havanana ahafahana tsy hoe mangalabato fa mampiditra antsokosoko olona tsy ara-dalàna ao anatin'ny lisy mpifidianana ka na dia tsy voaresaka mazava tao ary zay dia apetraka le izy hoe ayatsy havanana efa betsaka ny fandeferana nataony avy aty amin'ny firaisan-kina ny raha antsika nahita ireny fanakanana président Ravalomanana tsy rotsaka fidiana reny nefa eto zany dia ambarako ihany koa fa misy anjara andraikitra lehibe an'ny seni naninona tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena ireny misy candidat zay tsy nanana zopirenena malagasy kanefa dia ohatra ny sosa ho azy fotsiny dia tia anivon'ny seni ka amafisiko farany zany dia hoe tsy fahavalony avy aty amin'ny firaisan-kina fa enganye mba tsy ho avy aty amin'ny seni no isin'ny fetoboan'ny korotana satria na mitandrina ireo rafitra mpikarakara fifidianana ny firaisan-kina manoloana ireo paikady maloto miseho eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'izao fotoana izao mila jaina ny tsy fitany ilany olo-mpanjakana na ny neutralité de l'administration. Anay teo koa zany ny fahasarotanay firaisan-kina mpiaro mahakasika ny neutralité de l'administration na ny tsy tokony fitany ilany olo-mpanjakana na voatanjy rehetrarehetra zany manerana Madagasikara satria hitantsika tsara amin'izao fotoana zao efa misy paipaika any fanovana lehibe na fokotany maromaro manerana ny distrika manerana Madagasikara. Ina moa ny antony fantatsika tsara fa ny président fokotany anisany ataontsika hoe acteur électoral amin'ny fanokafana an'izao lisy mpifidianana amin'ny alalan'ny ordonnance ka zay ny mahatonga anay nampitandrina niresaka tamin'ny seni marina fa tsy any amin'ny zareo mivantana izy fa miara-miasa amin'ny ministère ny atany zareo hoe au carré tompoko mahasamo tompona ndraiky tsy atsika amty fikarakarana nyty fifidianana ty satria zay le mahasary-piaro mba fifidianana tsisy korotana no mipetraka ao anatiny ao. Naritra minitra maro ny fionana teo amin'ny senisy ny firaisan-kina io arivo io no mafisy ny mpitarika ity vovonana ity fa zava-dehibe ary ilaina ny fisokafa ny seny amin'ny fifampiresahana tahaka izao iantonana fifidianana madio sy mangarara ary araka ny tokony ho izy. Nanatrika ity fionana ity avokoa ny antoko dimy mandrafitra ny firaisan-kina dia ny dimy ny tsara tafiny prositeny HVM ary ny APM manamafy ny zava-misy famirahina ary iray tsy mivaky ny firaisan-kina. Mahakasika izay vaovaon'ny fifidianana izay 8 sy 3 ny totaly ny lisitra filotsahako fidiana navoaka ny seni ka navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany. Manana candidat avokoa ireo komina 5 manerana ny nosy saingy lisitra tokan'izany ho anna komina 7 raha toka lisitra ray hatramin'ny 9 no nirotsaka eny anivon'ny komina. Toy izao ary ny andediny mahakasika izay. Mpifidy telo tapitrisa mahery no mbola tsy voasoratra anarana anaty lisy mpifidianana raha ny taremarika navoaka ny seni ny volana May fotoana nikatona ny fisoratana anarana anaty lisy mpifidianana. Manoloan'izany
dia nisy ny note navoaka ny veomera maloha tena misana ny fifidianana note fangatana fanoratana anarana anaty lisym-pifidianana ho an'ireo tsy ao anaty lisitra ho an'ny fifidianana kominaly sy munisipaly ataony 2 desambra ho avy izao ho fampananjanan'izy ho fototra hifidy sy ampandray anjara amin'ny fifidianana dia afaka mangataka lalàna ho fisoratana ao amin'ny lisym-pifidianana ao amin'ny fokotany misy azy ny olom-pirenena feno 12 taona no mihoatra kanefa tsy tafiditra anaty lisitra araka izany dia manao fangatana fanamarinana tsy voasoratra anarana atao anaty lisym-pifidianana eny amin'ny ratsamangaiky ny seni toy ny sid sy ny sed ampiarana dika mitovy amin'ny karapanondrom-pirenena sy fanamarinam-ponenana vita izay dia manao fangatana didi-pitsarana amin'ny filohan'ny tribonal mbana tonga voalohany mba hanomezany tsy volana ampiditra anaty lisym-pifidianana eny amin'ny fokotany misy ny fonenana rehefa azo ilay didi-pitsarana dia entina miveriny eny anivony sed mialoha ny 3 novambra mba hahazoana mampiditra ny mpangataka anaty lisym-pifidianana mariana fa raha oriany 3 novambra dia tsy ho tafiditra anaty lisym-pifidianana ilay mpangataka ka tsy afaka hifidy satria ny didi-pitsarana tsy voadika anaty lisym-pifidianana dia tsy azo entina mifidy mandritra ny andro ny lasabato ankoatra izay dia fantatra fa 7,7 ny totaly ny lisitra filatsahako vidiana amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsainy tanàna nankatoavin'ny seni ka navoakany tamin'ny fomba ofisialy androany ahitana kandida be ny tanàna sy mpanolotsaina munisipaly 7,7 sy 7,5 alina ao anatin'ireo lisitra ireo natolotry ny vondrina toko ny 7,7 amin'ireo lisitra ireo avy amin'ny antoko politika ny 2,7 ary maleo tena ny 7,7 manana kandida avokoa ireo komina 5,7 manerana nosy saingy lisitra tokan'izany ho anna komina 7,50 raha toka lisitra ray hatramin'ny 8 no nirotsaka eny amin'ivony komina vehivavy ny 7,7 amin'ireo 7,7 mifaninana ho be ny tanàna raha ny fanamarian'ny seni mahery ny 10 taona kosa ny 7,7 sy 2,000 amin'ireo kandida be ny tanàna ireo eo anelanelany 7 hatramin'ny 10 taona ireo kandida 7,7 sy 2,000 ary 2,20 hatramin'ny 5,30 taona kosa ireo kandida 7,9 rampitso alarby eny anivon'ireo ratsamangaiky ny seni eny anivon'ny distrika no natontosana ny fisariana ho laharan'ireo kandida anaty bileta tokana araka ny tety andro ny faritana ihany koa dia rapitso fa 7 ny volana oktobra no atao manerana ny distrika 20 ny fanatotosana ny fisariana ny laharan'ireo kandida anaty bileta tokana io filarana io ihany koa no mamakitra ny fidirana amin'ny aino manjery pirenena no zany dia hozotratrany makany amin'ny fanampeterana ny vina ny asa rehetra ataon'ny seni dia ny atanteraka ny zotra-pifidianana tsara omana andraisan'ny rehetra anjara antoky ny fitoniana sy ny filaminana mampanay ny ho avin'ny firenena malagasy raha mitoy ny fitantanana manomevana ny fampanantenana tsy mahafantatra akory ny tena laharam-pameana ho ny sekretera jeneraly ny atoko fiombonana androany mila mandray andraikitra ny rehetra amin'ny alalan'ny fifidianana ahafahana manova olona sy rafitra hitantanana ny firenena fanadiadiana eo amin'ny sariny andry rakotomara tsy misy mandeha amin'ny laony ny fitantanana ny sosialim-bahoaka ankehitriny lasa fombafomba sy kolotsainy fampanantenana atao amin'ny vahoaka isaky ny misy fifidianana fa tsy metraka mivantana amin'ny fiainany akory tsy misy politika mazavy hitantanana ny firenena tsy fantatry ny mpitondra ihany koa ny tena laharam-pameana ho an'ny malagasy ankehitriny lasa nde ataontsika hoe coutume na fahazarana fotsiny zany fombafomba fotsiny ny fampanantenana maro samihafa zany zay nataony mpilatsaka fidiana zany na fifidianana filopirenena io na fifidianana solomavambahoaka io ary hiatsika fifidianana be ny tanàna antsika atsoatsy dia dikan'izay zany mila mitandrina ny vahoaka malagasy manoloana ny olana ara-tsosialy zay mianjady amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny zavatra misy manko dia betsaka ireo fampanantenana zany ataon'ireo mpilatsaka fidiana hanika tsy miseretrouver zany zareo manoloana n'ilay priorité zay ilain'ny vahoaka zany mampanay no avy ny firenena raha mitoy izao fomba fitantanana izao mila manova olona sy rafitra ny firenena amin'ny alalan'ny fifidianana raisan'ny rehetra anjara mila mitandrina ihany koa ny rehetra malohan'ireo filazana sy dokam-barotra samihafa amin'izao fiatriana ny fifidianana izao nandisy fanantenana ihany ny zavatra nisy
ary hitantsika fa ny fitondram-panjakana nge niverina tamin'ny fanapahan-kevitra niraisiny satria betsaka ireo antotantaratasy zay notakina tamin'ny pilatsako fidina zay nde ataontsika hoe nisy fiatraikany zany zay tamin'ny demokrasia satria ny demokrasia nge dia fahafahan'ny olona rehetrarehetra milatsako fidina satria zay fampandraisana andrarany tsirairay amin'ny firotsahako fidina zay no tena zava-dehibe mba hahafahany vaoaka malagasy misafidy an'le olona zany zay hitany fa hitotra fampandrosoana zany any amin'ny commune misy azy ireo tsirairay avy indrisa nefa fa misy ireo commune zao zay anankiray ihany ny candidat raha tsy mety amin'ny olona ao anatin'ny commune ary le candidat milatsaka io dia nahoana zany ny hoavy ny commune io anankiray zay ny faharoa ndray dia ireo commune satria maromaro ihany izy ireo zato mahery zay tsisy candidat mihitsy naniray marina fa efa mitire sonnette d'alarme ny société civile fa mba misy miaino ve izy ireo ny parti politique nge efa nanatsipy karazana hoe alerte ihany koa fa misy miaino ve izy ireo eny fa na ny communauté internationale ary dia sanganehana amin'ny zavatra henantsika amin'izao fotoana zao manoloana ny fifidianana zay ohatrentsika zany faraka amin'ny folo volana décembre zao dikan'izay zany ho an'ireo commune zay mba tahiny fa manana candidat mihoatra ny ray zany dia aoka zany ny ponina any amin'izany commune zany mba tena hitandrina tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany no vahaolana ahafahana miala anatin'ny fahalovana ianan'ny firenena ankehitriny mila olona miady ho an'ny vahoaka mahafantatra ny filany ary manana vahaolana ho azy ireo ny ponina satria voalohany indrindra aloha raha zany aloha zao mahita ohatra hoe nirafitra ny tanàna etsy aloha ohatra hoe hitako hoe tena mikorotana tsy dia tena milama araka ny tokony hoe zany voalohany indrindra aloha mila mahafantatra an'ilay inona zavatra manahirana ny eto-tanana ny tanora satria ny tanàna aloha zany zao dia raha mahita hoe maloto tsy mandeha arak'izay tokony ho izy ny fandrimpahalemana tsy mipetraka tsara araka ny tokony ho izy mila mahafantatra ihany koa ny fiainam-ponina eto anatin'ireo voatra zany amadidy an'le hoe fifidianana dia mila mandeha mifidy ny olona fa raha hoe ny eo ihany dia vaut mieux aleo tsy manao fa ina mahatonga ny olona mieritreritra an'izay zavatra izay zava-misy iainana dans la misère firenena dia ny olona rehetra zany tsisy miaina amin'ny fiainana normal tsoa fa tena hoe mitady androany dia ny hanina androany tadavina rapiditra dia ohatr'izay le izy dia c'est la routine amin'ny fiainana dia tsisy rarahin'ny olona an'ilay fifidianana ny olona nahita sedra mpiainana zany na dia amin'ny ambaratonga rehetra mpiainana rehetrarehetra hoe miainga tany amin'ny fahantrany izy vao stable amin'ny fiainana dia nahita fijaliana zay ny olona tokony andray tanàna ny be ny tanàna fa tsy hoe olona efa mipostile efa mana-carrière efa dans la poche izy dia manangona ny arena misy eo indray zay le izy tsy mahita ny fahorian'ny olona amin'ny fiainana taky fifidianana madio mangarahara andraisan'ny rehetra anjarany rehetra isy ny demokrasia indrindra iantohana filamenana maritra eto amin'ny firenena lafombavao afa kosa indray zary lasa fiainana andavanandro ny mponina eto andreny vohitra ny fahatapahan-jiro sy rano lavareny tsy andro tsy alina fa tapaka foana ny herinaratra sy ny rano manome vahana ireo mpanao asa ratsy ny fahatapahan-jiro rehefa hariva hoy ny fanazavana tsy mifidy fotoana fa na maraina na atoandro na hariva ny fahatapahan-jiro sy rano eto Antananarivo renivohitra miteraka fahasahiranana ho an'ny maro izany indrindra ho an'ny manana asa tena miankina amin'ny herinaratra toy ireo mpanao volo ireo mpanodina voankazo ranom-boankazo ireo mpikirakira vy sy ny maro hafa miteraka fahasahiranana sy fantiantoka hoy izy ireo ny fahatapahan-jiro lavareny jiro zany zao aty aminay tapatapaka foana ny rano tsy mandeha mihitsy tapaka ny jiro sy rano mijaly be zay ny jiro amin'ny hariva izy tapaka marabarain'ny andro dia amin'ny atoandro mbola tapaka ihany koa zay zany amin'le makarano tena mijaly mihitsy andro mihitsy moa zany eo amin'ny roa eo izy ndraindray dia tapaka dia amin'ny enina sasany vao miverina na amin'ny fito any any dia tapaka indray izy maraina any amin'ny fito any dia any amin'ny sivy any izy overina tena misy fiatraikany be mihitsy satria zay ary zao maraina hitanareo fa mangatsiatsika ny andro dia tsy dia mandeha jus amin'ny atandro tapaka ny jiro dia tena nanentana raha simba daholo andeha tapaka indray izy amin'ny fito ka hatramin'ny sivy ohatr'izay dia la amin'ny alina moa le maizina iny dia tsy afaka hoe anaovana zavatra inona moa zany fa dia maizina eo anao raha misy zavatra miseho zany dia maizy pito be le resaka le zavatra atao ohatra hoe devoir ny ankizy zao raha le tapaka lolo izy dia tsy vita le devoir satria lasa telefona no tsolotsolovana na ohatr'izany na tsy maintsy
mampiasa labisi. Ankoatr'izay mitaintaina ireo mponina sy ireo mpiasa voatery mondial no ny tahotra fotoana nararotany mpanao asa ratsy manko ny aiziny. Indrindra aloha mienjana be aminay vao am'valy dia tsy azo andehandehanana satria efa eny tena enjana be izay efa mifatratra mpanendaka foana soratra zany dia le tsy afaka ny amin'ny alina be zany izay ndray efa hafa ndray satria iny misy mihitsy. Ny 700 isan-jaton'ny fiainan'ireo mponina eto an-drenivohitra no ilana jiro sy rano, ireo orinasa, ireo mpiasa tena dia samy mila izany avokoa. Miantra manaina araka izany ny fatapahana lava reny na ho an'ny jiro na ho an'ny rano. Pejy ny fampianarana mifandray mivantana amin'ny fahantrany fanabeazana ny fahantrana eto amintsika. Tsy mitsamy totongana na ny kalitaon'ny fanabeazana na nisan'ireo zanaka malagasy misitraka fampianarana. Araka fanadihadian'ny banky iraisam-pirenena dia ny 770,000 zaza malagasy 10 taona no tsy mahazo zavatra ampianarina azy. Isan'ny tahambony indrindra ty amin'ny faritra Afrika subsahariana io salan'is io. Raha ny fanadihadiana dia miaina ny fahavitrian'ireo ray aman-dreny hampiditra ny zanany an-tsekoly noho ny antony maro samihafa. Vokany lasa miaina sy manampy ny fivelomana ao an-tokantrano ny ankamaroan'ireo ankizy. Tatim-baovao ny Finontsoa Raro Malala sy Miaritanjona. 70 faingan'ny isan-jaton'ireo zaza malagasy no nandiny fanabeazana fototra. 80 isan-jato kosa no nahavita hatramin'ny taona fahatelo ary ny 30 isan-jato no nahatojo hatramin'ny bakalorea. Tsy mitsahamiana ny isan'ireo ankizy miditra an-tsekoly noho ny fahasahiranana sy ny tsy fisiany eo anivon'ny ankohonany. Vokany mirotsaka an-tsehatra amin'ny famelomana sy fanampiana ireo ray aman-dreny mialohan'ny fotoana ireo zaza malagasy. Araka ny tarehimarika valin'ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena teny anivon'ny isan-tokantrano dia ny 770 isan-jaton'ny zaza malagasy 10 taona no nianatra teny amin'ny ambaratonga fototra saingy manam-pahasahiranana amin'ny fahazahoana ny teny na soratra. Tsy vitsy amin'ireo ray aman-dreny no misafidy ny ampiantony fianaran-janany no ny fahasahiranany. Ny fialan-andaharana an-tsekoly eo, ny kalitao fampianarana atolotra ireo zaza malagasy koa mitotongana hatrany. Taorina niny Covid-19 iny aloha iny zany nisany antony ray lehibe tena hoe nampiena ny tany ankizy nianatra satria be dia be zany tsy nianatra dia tena nararoatra ny ray aman-dreny nampiasa ny zanany nitady vola dia nahita vola ny ankizy nahita tsirony dia lasa tsy tafaferina anatin'ny fianarana intsony. Raha ihany koa le fahasarotan'ny fiainana aloha mazava ho azy miakatra ny vidim-piainana dia mazava ho azy tsy maintsy miakatra ohatr'izay koa ny vola aloha amin'ny sekoly indrindra sekoly tsy miankina na dia misy aza ny fiezahana hoe mitazona ny hoe atao izay mba analefahana an'izay dia hita taratra ihany izy amin'ny farim-piainan'ny olona mihitsy zany miaina vola miditra miaina mazava ho azy tsy manana fahafana ihany koa ny ray aman-dreny apiditra ny zanany hianatra. Ho anay manokana zao izay ny tamin'ny volana septambra tsy nampandeha kolasy-mpianatra mihitsy. Antony anankiray izay nanao remise à niveau an'ny ankizy sady tamin'ny fotoana io zany indray volana izay nanao an'izay nanomboka tamin'ny ity volana 30 septambra zany izay vao nanomboka tena hoe début du cours nay amin'ity année scolaire ity. Tena hita tao anatin'izay fotoana izay hoe tena ambany be ny tapaizan'ny ankizy dia izay zany anisany anankiray ahafahanay mijery sy mitondra hoe ahoana ny tondrana ny fampianarana amin'ity satria raha tsisy an'izay zay tsy nahafantatra mihitsy satria raha ohatra hoe tonga dia miditra fotsiny ilay mpampianatra dia sarotsarotra. Ankoatr'izay betsaka amin'ireo sekoly tsy miankina no tsy mampianatra ny sokajy seriel sy oazy noho ny tsy fampiany mpampianatra. Eo ihany koa ny fasahirana ny ankizy mandray izany noho ity sokajy ity mbola tsy natahotra amin'izay. Na izany aza nefa miezaka hatrany ireo mpanabe manome ireo zavatra tena ilaina sy tokony ho hain'izy ireo. Ihany izay mampiditra tsikelikely ihany na izany ary nefa ny ihany le programma no ampidirinay fataonay cheval amin'ilay taloha ihany zany le izy satria izay mbola mitazona an'ilay série taloha fa mampanao le programme vaovao ihany kosa izay mampiditra ny EAC zay sy ny SES. Misy taranja aloha zany tena tsy natao mihitsy taloha izay teneniko izay ny TIS, ny SES, ny EAC fa ny programme indray misy tena vaovao mihitsy fa misy le taloha ihany ny ao fa namboarina fotsiny zany le izy fa ny dia ho an'ny taranja littéraire ohatra tena misy fahasamihafany mihitsy.
programme mihitsy zany tena misy fahasamihafana lehibe mihitsy fa za moa zany ho an'ny malagasy manokana be diabe ny zavatra samy mpianatra malagasy be diabe ny zavatra tsy tao anatin'ny programme taloha ao anatin'ilay programme vaovao ohatra ny resaka fady zao tsy tao anatin'ny programme taloha mihitsy zany nefa ao anatin'ny programme vaovao dia ohatr'izany ihany koa ny matera sasany zany fa ny mpampianatra zany nay manokana zao ny mpampianatra eto efa ny ankamaroany efa retirety tamin'ny lycée dia mahafantatra le tsara n'ilay programme taloha izy dia mijery izy hoe iza no azo alaina amin'ilay programme vaovao dia ampidirina amin'ilay programme taloha zany misy alainay zany amin'ilay programme vaovao ampiarahana amin'ilay programme taloha. Mifandray tsy afaka misaraka manko ny fahantrana sy ny fahatran'ny fanabeazana. Anatsarana ny lenta fanabeazana sy ny fampianarana eto amintsika dia ilaina ny fanofanana ireo mpampianatra ankoatra ny fakana ireo matianina nivoaka avy tamin'ny fitoerana manokana manofana mpampianatra. Vaovao ny fahasalamana. Ny atsasa-manila ny malagasy no misidra olana ara-tsaina raha ny fanadihadiana. Mbola lavitra nefa niezaka hitsaboana ity karazana aretina ity satria na ny mpitsabo na ny fotodrafitrasa dia mbola olana avokoa. Eo ihany koa ny fandraisan'ny malagasy ny aretina. Fanampanazavana. Mitombo isa ireo malagasy tratriny areti-tsaina amin'izao fotoana izao. Betsaka ireo antony mety mahatonga izany raha ny fanazavana. Tena be dia be fisehoany eny an-dalambe antsika mahita olona miteny rery, mahita olona tsy mahay klaxon, mahita olona voatoinina kely dia efa tezitra, mahita ady isan'andro vazavaza sy ny etsetra, opa teny ratsy any anaty Facebook ary ny rehetra ny fomba fisehoany daholo ireny. Misy akiny be ireny amin'ny fahasalamana araka rehefa niresahantsika tamin'ny conférence izay nataontsika teo hoe mety misy fiantraikany any amin'ny fahitana tory, ny aretim-bavony, ny diabeta, maro isan-karazany mety vokadratsiny ireny. Misy akony eny anivon'ny fiarahamonina ny areti-tsaina. Hatreto anefa dia mbola tsy tafiditra ho laharam-pahamehana izany na dia olana eo anivon'ny fahasalamam-bahoaka aza. Hatreto dia mpitsabo aretina ara-tsaina 420 no misahana ny malagasy 20 tapitrisa. Tena ny fametrahana azy mihitsy aloha laharam-pahamehana ao anatin'ny politikan'ny fahasalamana eto Madagasikara. Dia nefa koa ilay izy tsy vitan'ny ministeran'ny fahasalamana rery satria araka ilay tenentsika hoe hafakely ny fitsaboana ny fahasalamana ara-tsaina satria misy famerenana azy eo amin'ny sehatra sosialy. Dikan'izany zany ministera maromaro no tokony misehatra ao anatin'ilay izy sentimental araka ny resahantsika teo hoe fifandraisana. Ao anatiny koa zany fifandraisana amin'ny tenanao, amin'ny fianakavianao, amin'ny fiarahamonina, fikorontanana mihitsy zany eo anivon'ny fiarahamonina. Mety miseho amin'ny endrika maro samihafa, ady, fisaraha-panambadiana, zavatra ohatr'izany mety hirongatra daholo zany, miady ao anatin'ny fianakaviana, miady eo anivon'ny fiarahamonina. Zany rehetrarehetra zany vokatra mety tsanga raha amin'ny resaka sentimental. Sarotra ny ady amin'ny areti-tsaina raha ho an'ny Madagasikara manokana. Betsaka raha teo ireo antony mahatonga izany na ara-kolontsaina na ara-pinoana ary tsy fahampiana ireo mpitsabo voatokana. Inona ny aktivité afaka apetraka any ampiasana koa ampisan'ny fisorohana aloha voalohany indrindra eo ny hoe mifahisian'ny sport, eo koa ny fisian'ny activité ohatra hoe yoga pour tous ao ampiasana, eo koa ny firesahana matetika amin'ny responsable des ressources humaines amin'ny hoe fampatarana ny tenanao. Io moa zany ohatra ny any ivelany zao dia efa mametraka ny hoe misy point RH matetika miaraka amin'ny mpiasa mba hijerevana foana ihany hoe ty mpiasa ty zao efa misy fambara fanairana sa manao akory ary raha misy fambara fanairana zay dia fiara-miasa miaraka amin'ireo mpisehatra amin'ny fahasalamany saina. Eo moa ny andrasantsika teo ny psychologue, ny psychiatre. Ho an'ny Madagasikara manokana dia tsy misy afa-tsy psikiatra 420 no miandraikitra ny Madagasikara iray manontolo, neurologue 12, ergothérapeute 20 ary mpitsabo ankapobeny 570 sy mpitsabo mpanampy 20 pejy ny fitaterana ampandalana maro eto an-drenivohitra no tapaka ankehitriny no ny fanamboaran-dalana izay atao raha ny vaovao. Fanambaniana sy fanambadona ny vahoaka malagasy indrindra ny mponina Antananarivo. Ny firosoana amin'ny fanamboarana ireo lalana efa nampikaikaiky ny mponina ireo ho ny faneho-kevitry ny solombavam-bahoaka sady teknisianina indrindra amin'izao fotoana manakaiky fifidianana izao. Tsy azo idivirana mantsy fa fikatsana tombontsoa manokana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izao asa izao ny fanazavana.
efa nitonany maro no nampitarainany rehetra ny fara-tsin-dalana ary efa hatramin'izay tsy nisy ny fijerena raha tsy amin'izao vanandro manakaiky fifidianana izao. Fanampanazava. Ampahany-dalana maro no tapaka eto amin'ny faritra maro eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao no ny fanamboarana raha ny fampitamba-baovy avy amin'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo. Voakasika izany ny lalana eny Ankorondrano miaingany amin'ny rond-point Ibis hatreny amin'ny rond-point La City. Eo ihany koa ny rond-point Pasika mampifandriana ny Tosy mivoaka ny Nosatso sy miazo lalam-pirenena faefatra. Nanomboka alina hatramin'ny daty tsy voafetra ny asa fanamboarana raha ny fanazavana. Ny Etsibelera kosa tokony efa ny farany any Alahady teo saingy mbola be ny asa. Ilaina ary maika ny fanamboaran-dalana izay efa nampitaraina ny maro aman-taonany saingy verina ho fanambaniana ny vahoaka malagasy kosa ny fanatanterahana ny asa indrindra amin'izao akatoko ny fifidianana izao ho ny solombavam-bahoaka Stanislas Randrianarsoa. Manambany olona fe samy mihoatra ny olo paisy na kokombra ahoana zay raha zay lalana tena potika tsisy ilana azy tsisy mikarakara tamin'izay dia rehefa atao ve rehefa tena hoe hivitra kandida ny kandida mpanjakana dia tena iny fa miazakazaka manao ino moa podrevitra na manao tsobokalin-dramengaly ambarina ny lalana io tady tsy vita hatramin'ny farany fa nitsaitsangona fotsiny izy dia mampalahelo tena mampalahelo ary hoe tsy hoe fanijeko anao raha zareo amin'any fa tena mampalahelo le toetsainareo zay ny ataoko hoe rehefa mbo manao zavatra mba jerivo ny olona mbona manana expérience zany mba jerivo ny olona nianatra tsy hoe mbo mitondra firenena fa dia ohatra mahaninatry mahaninatry olona ka hoana anao zay raha zay raha hitanareo tena akaiky miavana teo amin'ny 67 nisy tsy azo nandalany tôbila kely ary vao manko dia tena miavana lavaka be nandritra ny 5 volana tsy natao jereo akaiky ny Ambodisotra raha zao vao nitotofana maimba be tao anatin'ny 3 volana rehefa misy fanaovana bolina manko dia rehefa lelo bolina tsy afaka manko fa tena rehetra dia zao iombo ankitehany kely zao dia maninona manao zany nareo Madagasikara nge renivohitra ny Antananarivo renivohitra ny Madagasikara. Tokony ombelona ny rehetra manoloana ny fihetsiky ny mpitondra izay efa manao karazana pimaso ho fiatrena ny fifidianana tsy ho voarebireby ka mitatena indray. Asa maritra sy manana kalitao mifanaraka amin'ny fenitra koa no tokony ho atao fa tsy tandrametaka sy vonjy tavanandro raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Tsy hoe rasitany depite rasitany no mamorona fantana jereo vao mboatra amin'ny somapy-makany vao tsy amperitaona io natao dia tena fapotika satria tsy natao le vakasiona rano fa dia tapena fotsy dia ny rano mandeha ny rano mandeha ny tôbila dia sao fa boaka tsy azo andiana tsy kalitao ary tsy fantany zareo izy farany minimum any respecten zareo raha route toko amin'ny route nationale na route communale respectena minimum raha ohatra plage izy respectena 4 cm raha fikarana ohatrany mbopoa 6 cm minimum nefa nanjeko za tena mahateknisy 3 cm ngama raha izy tsisy contrôle fazona mafingama dia népotisme kinamana sy ny tany tsisy contrôle dia zava-pitoro zay daoly natao tena rehetra dia tsy maro feotona dia maty le volantsika tsika nefa mandohetra tsika nefa mandoa rehetrarehetra sy nefa tsy respectena koa zay fa dia maty le vahoaka mibaby amin'ny klosy atao. Lalandra mampikorina ny toe-karem-pirenena ny lalana tapitra potika avokoa anefa izany ankehitriny saika amin'ny herana ny faritra rehetra eto Madagasikara. Mampametra-panontaniana ny tsy hanaovan'ny fitondram-panjakana izany olona rampamehana hoy ny fanazavana. Ankoatra ny fampitena sy fiamora ny fampandrosoana miteraka fiatraikany rano miteraka fiatraikany ratsy amin'ny andavanandrom-piainan'ny mponina ny faratsin-dalana raha tsy resaka fa tsy ny fitohanana lavarena terany ny faharavana aterany ho an'ny mpampiasa lalana. Tapaka ny Alahady lasa teo ny tetezana mampitohy ny fokontany Tanakidy sy Amplao ao amin'ny distrika ny Manakara. Fiarabe ny orinasa sinoa iray izay manamboatra lalana ka ny tatitra vato no nandalo teo amin'ilay tetezana ka izao ny rodana izao. Efa voatondry sy voasoratra mazava nefa fa fiara milanja tsy mihoatry ny 5 taonina no afaka mandeha amin'ity tetezana ity. Mihoatra izay ny vesatra ilay kamiao ary nanampitrotraka ny fantera ny fotodrafitrasa raha ny vaovao. Toerana fietsanan'ireo mponina avy any Amplao anefa Tanakidy ka mipetraka olana be ny fahafahan'ny olona sy ny entana mivezivezy vokatra izao fatapahany tetezana izao. Raha ny vaovao dia iantohan'ireo nanimba ny fanarerana ity tetezana tapaka ity mba hiverenana ny fifamoivoizana amin'ny laona faran'izay aingana.
Lafombavao hafa tanteraka kosa indray manana ny mampiavaka azy ny zavatra rehetra mananaina eto ambony tany. Io ihany koa ireo karazana vokarin'ny sain'olombelona ny fahavitana zavatra tsara mahasondriana toy ireto varantsika eto anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tia miaina amin'ny andro mangatsiaka ny Calceolaria uniflora na Sleiper Darwin. Eo anelanelany 10 hatramin'ny 13 degré Celsius mari-panazakany ary maharitra 3 ka hatramin'ny 5 herinandro fitsomoany. Zava-maniry mamonina isa-taona ny Calceolaria uniflora ary tsy mampino ny endriny. Tsy fahita firy ity zava-maniry ity izay avy amin'ny fianakaviana Scrofulariaceae ary mamokatra voninkazo tsy mahazatra no mena anarana hoe Happy Alien satria toy ny any amin'ny tontolo hafa tokoa ny voniny izay miendrika pingouin. Manintona ireo bibikely tsy vorona ihany koa io voniny io. Mpilalao sary mietsika indianina antsoina hoe Jyoti Amge no vehivavy fohy indrindra maneran-tany, mirefy 2.20 cm izy. Teraka tamin'ny 9 Desambra telo amin'ny 770 taona Agpory Jyoti, izay voan'ny endrika Jausfism, antsoina ihany koa hoe achondroplasia, ka nanakana azy tsy hitombo ara-dalàna. Na izany azy dia nafahan'ity tovovavy ity niaina fahombiazana sy laza ary asara-dalàna ny toe-batany. Tamin'ny taona 2014 teo amin'ny 24 taonany dia nekeny Guinness Book of Record ho vehivavy fohy indrindra eto tany. I Jyoti ka nanomboka teo dia niasa tamin'ny fahitalavitra tsy tany Inde ihany fa hatrany États-Unis ihany koa izy. 30 taona i Jyoti ankehitriny. 5 Europus splendidus ary hita manerana amin'ny faritra andrefan'ny Pasifika manomboka amin'ny nosy Ryukyu ka hatrany atsimon'ny Australie ny trondro mandarin. Ponina amin'ny aran-dranomasina izy io ary aleony ny lagone voary sy ny aran-dranomasina. Planctophagus ny trondro mandarin miverina manokana amin'ny microcrustacean izay mitsingevana eo anelanelan'ny substrate sy ny vato velona. Ity karazana ity dia nahazo tombony noho ny lazany avy amin'ny anarana maromaro. Any Frantsa ny trondro mandarin no tena mahazatra fa ny dragona mandarin, mandarin gobi na cashmere koa dia ampiasaina. Ny anaran'ny trondro mandarin dia avy amin'ny fandokoana tena mamiratra, manaitra ny akanjon'ny mandarina sinoa. Toy ny dragona rehetra, midina amin'ny orifice tubulaire kely ny fisokafany kila ary manana taratra malefaka ny vombony roa. Toy ny dragona mareva-doko indrindra ny lokony ka nahatonga azy anintona olona ao anatin'ny aquarium. Mitondra herinaratra ito trondro ity na trondro cashmere izay manome antsika ny fahatsapana toy ny mifandray amin'ny 20 volt mba mirapiratra tahaka izao. Trondro sarokenatra ity karazana trondro ity ka aleony amin'ny alina ihany no miseho. Ity hajihazo voasikotra ity dia ampiasaina amin'ny fanotana lamba indianina antsoina hoe block print. Atsoboka ilay mpanao asa tanana amin'ny pigment ary apetrany amin'ny lamba malalaka amoahana ny endriny arakaraka ny endriny ilaina ny haji. Asiana toerana izy ity toy ny eo amin'ny talatalana na asongadina eo ambanin'ny siny laklosy fitaratra. Tombo-kase vita amin'ny rano mainty azo tsara tarehy 10 ampitombona 10 ampitombona 20 cm ny habeany. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany. Tao anatin'ny 3 taona mahery taoriany onganan'ny Flou Alpha Condé dia miketrika fanonganam-panjakana indray ireo hery manokana Guinéanina. Niara-dia tamin'ny kolonely Mamadi Doumbouya tamin'ny 5 septambra 2022. Mitony tsy fahatokisana sy ny ahahiny ireo mpanara-baovao sy ny mpanohitra ao Guinée manoloana ny fitombon'ny fifanaraota am-pahefana sy ny tsy fisian'ny tety androm-pifidianana ao an-toerana. Juliana Antsoniaina, Andry Rakotomala. Pangainy Fodé Baldé avy amin'ny mpanohitra ho maniratsirany lalàna sy ny sata amin'ny fentetezamita i Fodé Baldé. Raha ny zavatra nampanantenana tamin'ny 5 septambra 2022 sy ny zavatra iainana ankehitriny dia azo lazaina fa tsy tanteraka ireo fampanantenana natao hoy ny mpanohitra. Ankoatra ny lamina hafa toy ny fanajana ny zon'olombelona, ny filazana fa hamerina ny lamina araka ny lalam-panorenana nisy hatramin'izay ireo tonga teo amin'ny fitondrana. Antony iray hafa mampiahiahy ao Guinée koa ny tsy fandriam-pahalemana. Ny 7 septambra lasa teo dia nolaviny manam-pahefana sy ny miaramila ny Paobasre tao Conakry. Nola tsy noforonina izany. Mino izahay fa hanajany fanoloran-tenany ny Jeneraly Mamadi Doumbouya ary tsy haino ireo izay maniry ny hijanona eo amin'ny fitondrana hoy hatrany Fodé Baldé manoloana ny zava-misy any toerana. Manameloka ny sakana
amin'ny fahalalana maneho hevitra sy ny raharaha fakanakerany ny mponina ao Guinée. Tapitrany fampalalam-baovao tongasy tongovavy mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Orainao vetrany aoriana izao fampalalam-baovao izao ny fandarana dinika, aorian'izay kosa ny fandarana Global News. Ny tenako tongasy tongovavy mametraka ny veloma mandra-pitafa ao amin'ny rampitso indray. Veloma